Ovelomin'ny Noro, Emy, Niony, Valson, Ralala, Lala, Joarsetra, Ulik, mandray feo, Norbert Rakotoasoa, manatotosa, Ulik Andriamanantena. Tranombarotra ray lehibe tao Angositra no niarahana sy no niasa. Tao no nifakaitanay ary nifankatiavana sy nanaovanay ny voato mandrakizay. Zany andraikitra ny fampidirana sy famoahana ny entana ary ny fitantanana rehetra. Nametrahany tompony fitokisana mihitsy izay ny tena azanazana azy. Fa ny kosa dia nanampy tamin'ny varotra sy ny fandoavana karamampiasa rehetra. Indray andro ary Onary Noro, afaka iaraka misakafo amiko ve ianao anio hariva? Mbola tiny zany ry John, sady tsy ho hitany adaniny any kio ve ka zay voalozy eo e. Tsy misy an'izany ry Noro, ianao zao no kasaiko atao an-daniny raha sitrakako. Moramora iriny zany filazanao azany. Tena mora tokoa rehefa atao e. Eny e, Ahoana afaka sa manao ahoana aloha e? Ka aloha fa mbola miasa zao ka. Sady Eny, tsy mahazo mijanona riva koa aloha fa bediny ny zokinay e. Fangama sika bery zareo ony. Nefa aneo ne ka efa vehivavy lehibe ry Noro e? Mbola kely ary John. Kely ahoana ndray. Ka tsy tiako koa ne zany hoe miaraka amin'ny olona zany e. Fa Masosotra manino e? mpiara-miasa amintsika koa e. Nefa nge misy tena resaka lehibe ataoko aminao mihitsy anio e. Ka tsy efa miresaka ve sika zao e? Eny. Sa resaka inona koa ary ny andrasana rivo zany? Tsy teto hoe. Raha fantatrao manko fa tena zava-dehibe amin'ny fiainana mihitsy zany ry Noro ka mila fotoana malalaka sy milamina. Avelo ary aloha diniana fa mbola miasa zao ka. Dia efa manantena zany a? Eny e, hiteo. Hiteo aleo aloha hiasa fa ilosaka ianao ka. Eny ary tena matotra mihitsy tia Noro ty a. Dia tsy fantatro koa fa tena raiki-pity aminy a. Raha mba izy io no nivadiko. Toe-panahy ananany, bika sendrika tsy lazaina tsony. Tena sambatra lary John raha mahazo an'iny a. Inona moa no misakanana eo nefa e? Tsara resaka irina reo sy noritato zany ry John a. Inona moa seny dia tena hoe tsara resaka eo fa mba ahoana e. Zaniko. Reny resaka no tovavy eo atokantrano Kiara Fetrarivo John. Karsy lehibe any tranombarotra asiny eto Ambositra. Mba hafa koa zany eritreritra izany fano tsy hafa ry John tena hafa mihitsy ka. mba mahatsijo ny fihetsiky sy fa misarisary zoro ihany a. Zany anga hita be ve? Inona tokoa moa no mampisarasara an'se? Ny toetra, ny fanahy, ny bika manendrika, tsy hitako izay tsy ny Noro e. Dia tena efa tokafa ny se mahaferizy zany a. Tsy mandoka ary se a. Efa mba notsapaiko ihany mantsy fa tena montina sy feno fahendrena raha ny tenina valiny ahy e. Sady tsy atonanay koa reny e. Fa ahoana? Nareo ambonimbony toerana angamba no tanjony. Tsy misy ambony sy ambany zany ry se a. Zany koa se. Ny fitiavana ihany no antony ary miankina amin'ny anjara koa ne zany. Raroty ary raroto a. Velezo ny vidy eny mafana. Ny valala koa nge tsy indro mandray bavahady. Eny manam-pikasana ihany saingy mbola tsy sary se fa nahoana kosa so dia mahazo teny maharary eo aiza. Aleo ihany aloha mijery azy misarika eny. Mahafinaritra eny toy zay ny fanamborako azy ndraiky io sasanatr'izany no nimban'ny tsikitsipiky. Izay mandravaka ny endriny ve? Zany misy tena mahafinaritra ny tovavy afaka mivolazany se. Ka so atoandro fitery ronono ary ka ilozany mbo miahaka io ry John. Asa aloha fa dia izy manko to efa tsintsiko mandadina ny tranokaly ka miandry zay rebo tazomina. Mba mandiny javatra mihitsy inge se zany fany. Zany ve? Tsy efeniko aloha fa manam-pitiavana azy a. Hitako ako. Niangavy azy aho zao anio hariva mba hiarahany sakafo amiko izy. Ka asa aloha fa dia mbola tsy nahazo valiteny hatramin'izao e. Ka fomba fanaon'ny tovavy malina ry se no tsy manome valiteny eno eo. Zay aloha dia mariny. Fa mino se a. Fa inoro koa mba manam-pitiavana ny se. Zany. Fa saingy sarotra aminy amboraka amin'ny se miloa e. Enganeko mariny zany se. Noro a. Nampiantso anao fa
tsy andrika eo aza le fotoana hoe ravana zany fa mba amin'izay mba andreny valiteninao amin'le fanasako rarive eny ary saingy tsy mijanona ela sy ariva fa manahirana amin'ny zokonay a misaotra rinora ka hono arinoro aiza ny hôtely tianao sakafotsika sy rehefa any re sika mahita azy fa avelo aloha iasa eny ary ilosaka aloha anao jauna ndao ary araikitra zany fa anjarany lasa isary jauna no mampita ny resaka nefa mahaiza tsara mampiditra n'izany resaka zany so rehefa titao lalitra ka hitsabaka alohan'ny sotro zay ela vao disy fanantenany eo dia izay ny andohan'ny fankatiavana sinoro ny fampatoky ny fanajaka koa zay ary samy mikasa tompony avy fa ny tanjona dia ny fanambadiana dia ny miaraka tsy misaraka mihitsy raha vao tsy mifankahita dia fampatatraka ny zazakely reny ary samy nandatsaka tao anatin'ny fofa tia sy tia rotono no niarahana izy reo tena fankatiako koa izay sinoro ary ny ray andro jauna misy resaka lehibe mba tiako ambara aminao resaka lehibe lazao fa vonina iananao foana raha afako a era ody aloha zao fa tsy asa dia any an-tranonao miandry fa inona ronoro misy inona fa nga tsy vita te-piasana zany resaka zany jauna tsy viteto a matomy teny an'izany fa mba mila tomy tsara sika ary lava ihany ko nge le resaka ka mingavy anao akiritsona malalaka inona moa tsy ekeko anao eny ary mandeha ary dia tia ny fanalahidy tonga dia voaitony fanaonao ny trano ary andrasa fa tsy ela dia ho avy misaotra anao mifatokisanao akiritsona matoky hatramin'izay ary mbola matoky foana lasa aloha ndao ary mandra-piona vetivety bisou odiny ato izao e za ihany ay ve jaune taitra be afa le veriko olo-kafa mantro jauna azafady fa ny andrely ianao hitanao fa mbola nametrapetraka ny asa rehetra aloha zay vao nandeha ka ono efa maikary dodina mihitsy ianao ka inona ny vaovao lazainao azy zany ry malalako vaovao tsara ngamba tsara vaovao tsara aloha izy raha ohatra ka sitraka ory jauna ka inona ary mono nambaranao tsy ho sitrako ronoro tsy zany tokoa ve no efa nyvoaditsika ho ray safidy ary iray fo tsy zany lazao fa vonina iainao anao sy anatanteraka an'izay sitraka ao rehetra ary noro malalako misaotra anao ary jauna ary matoky anao za koa zao faly ary jauna saingy asahirana koa ahoana ary zany matahatra mantsy fa sao arinao fa inona inona ny lazainao zany sao mananjanaka ary jauna ahoana mananjanaka ary mamela ary jauna ary to tsy mateny ianao tsely koa zany ronoro fa sitrapotsika nora lazaiko anao fa sambatra faly aho satria ampahatsorapotanteraka ny lazanao amiko fa mitoejazy ianao fa mangina ravako mangina fafao ny ranomasonao ry voniny jauna ho ray mpianakaviana andray fantatra moa fa provo mifankatiavatsika zany ka ho tiaviko nareo mianaka ronoro ingania ka ho tonga somatsara jauna zany mihitsika tsy namposika ory jauna zany veko tsy namposika hoe izany mivaly teninao andray fa ahoana loatra jauna tianao any tsy namposinao satria ny heverinao takan'ireny le jolahambotom-panadala tovavy reny zany ka rehefa misy zany dia anary anao sanatria sanatria zany ronoro malalako toky no mbola meko anao fa tiako anao ary
tsy hainao rery any fe nareo mianaka mihitsy ary mandrak'izay zany fitiavako anareo zany ronoro misaotra ry Jaona nisy tena olombaniny ianao adidiko olombaniny zany dia indro avosiko ny veloranona ataoko anao mandra-pahafatiko za koa tianao irery ary Jaona misaotra ronoro avako fa ono ahy ahoana ozy izy neny efa fantany zany tsy mbola nambarako aneny aloha zao hoe zany ve mifantiako dia ianao ny lazany amin'eny sa matahotra Jaona inona moronoro mampatahotra ilazan'izany amin'eny zaho vonona nambady anao efa fantatrao zany ary olazaiko azy neny angano mety anahirana raha mandray an'izany efa nanontany ahy ihany aloha izy indraindray saingy mbola tsy hitako eneny avaly azy sika koa moa tsy mbola dia niresaka an'izany le fanambadiana zay ka efa tena vonona zany Jaona ndray tsy tadidinao angafa fa nanontany ny hevitrao andray andro zay saingy mbola tsy nahazo valiny hatramin'izao efa nanontany any ahy eny ka manam-potoana daholo ny ery Jaona ny zavadrehetra eny ka izao ngamba ny fotoana tena zany mihitsy elany andrasana tsy izaho intsony no amaly fa ny menaky ny atsika atao kiboka mbola tsy vonina indray zany Jaona sahoana tsy misy mampanahanao mihitsy ny amin'izany matoky ahy ianao matoa zao nisy dia samy vonona ntsika isanao za aloha tena efa vonina hatry ny ela mihitsy fa ianao ronoro ny tsy fantatro dia mbola tsy mino ahy ihany ve Jaona efa niny talohanao ary noro ka aza matahotra mihitsy ianao roviana zany no any amin'eny miankina aminao ka nefa dinio tsara aloha ny teny ataonao mba tsy hanaitra ny neny loatra eny fa zao kosa aloha ampimany fotsiny izy fa ho avy ay avy aloha amin'izay ary andeha hody fa sao ariva eny ary velomy Jaona mandrabio noro manao ananaka ny asa to arivariva foana ge ianao tatoato sa besaka nga ny asa tsy dia besaka loatra rory rery fa mba variana ny araka tamin'ny Jaona sady mba midinika ny ho avy ane eny tsy mampanina raha izany ka ary mba aiza aloha izy iny efa elaela nge tsy nahita azy manatitra anao dia eny tokotany eny dia lasa eny any izy aloha fa maika lava saika adiniko tokoa fa ho avy aty izy raha riva misy resaka sy dinika ataonay amin'eny andre resaka inona ho ny anaka ay rehefa tonga dia izy dia fantatry ny eny fa dia aza maimaika loatra eny akinao amin'Andriamanitra anaka izany rehetrarehetra izany izy ihany ny mahalala izay mahasoa andeha karakarary sakafo aloha fa ilozako ianao avelo ataoko ny eny avelo fa mipetraha ianao mipetraha mila ny seary vano mila ny sea fa seno saka izay isan'ny tokisako mihitsy manko ny tena marina dia ahoana zava-dehibe no ilako hevitra amin'ny se misaotra ny se amin'ny fatokisan'ny se ary Jaona ary nyresaka ambarany se dia to efa azoko veriko ihany fantatry se fa tsy ampoziny se ny tena mariny zay ny tena antony fa tsy mikasika anareo sinoro ve ka tena zany mihitsy ry se fa saingy vaovao manahirana kely ny saiko le izy ka ento ary ifampitoniany zao ry se fa tsy afeniko saingy izao kosa aloha eno terizo tsy ambaratelontsika l izy azony se zany fa angary se tena vaovao ratsy tsy vaovao ratsy tsara saingy manahirana ry se ka lazao ary fa maikandre azy zao tsy mety kodina fa tonga dia ny marina nitsoroko am'se miaino ahy mananjanako noro vaovao tsara zany ry se eny fa somary manahiraky tsy misy maharatsy an'izany sy manahirana izany fa ono ry se ny hevitry se no maharatsy sy mahatsara azy ka ahoana ny hevitry se irosy sa hevitra zany hevitra zany aloha tsy misy mihitsy fa mandroso foana ny tanjony zay aloha ny fomba fanatanterana azy no hitako fa tena ho ady mafana ry se dre ady mafana ahoana hoy se mafanafana ihany ko fa angatsy efa fantatry ny reniny zany ka izay indrindra ny ilako hevitra amin'seko araka ny filazan'ny noro dia mbola tsy nilazainy tamin'ny reniny le izy
zaho ny ngaviany teny aminy ka ny fahavinonana efa eo aminareo roa zay aloha ka inona indray no mampisalasala amin'izany sia etanse ihany tsory ny seny marina ry jona amin'izay keo dia ho fantany fa olombaniny se ka zay le fomba hitondrana ny resaka zay nge fa nga zany se mila bikabarina mpisolo vava eny atovy ady mangano-kiriza vola ka ny voamaso ny mpitsirina zay nga olombelona zahay hoe ka mamanana ny fahalemena sy kilema solavaka kanefa tsy fanalabaraka fa vonina iroso amin'ntingana dia tsy inona kory fa ny fanambadiana hoe mety zay ka mangataka tsodranao aminao reny niteraka zay fotsiny jonina dia ampy zay tokoa ny tena marina ry se fa misaotra ny se zay nge le nanana namany tsisy isoranao ary hitako mihitsy fa tena manoro ny lalana marina se ka efa mitsotra amiko se dia ny marina ihany keo no lazaiko sy ambarako e zay aloha jona mirary anareo tafita somatsara ny tenako mba orahana indraiky io e tena namana matoko se fa misaotra indrindra ry sery ny lefanoa dia ho tonga soa no vahindry se misaotra indrindry ary misondro tamin'ny ambony indrindra ry se zany keo nareo ka raha vita ndresaka dia aokanga angatadalana tsy zany fa mbola misy di aliako ihany keo e fa dia mirary soa anareo lalandava misaotra ry se mandra-piony manam-piona ry jona dao ary ay misy mandony zany reny avy aloha loha jereko hoe odinareo mianaky mandrosoa ianao anaka mandrosoa ianao e mandrosoa manahoanareo mianaka manahoana mahazo toerana aloha mipetrahanao jona eny efa manahoana aloha fahasalamanao ry neny salama tsara fa misaotra anaka fa ianao no manahoana salama tsara ka tsara mihitsy a fa misaotra anao tomady be mihitsy izy rineny a zany mihitsy dia misaotra an'andriamanitra anaka raha mbola omeny fahasalamany fa eny e ka inona ho azy ato vaovao anaka hoe tena misy mihitsy ry neny a vaovao mety hahafalen'ny neny angamba saingy mila neny ho tono tsara ka lazao ary fa mainky andrehan'izany vaovao tsara zany ange ah e zao ry neny a hitanao a amin'ny maha-olombelona ary amin'ny mahatanora fanahy dia ao ihany ny fahalemena misy koa ny fahalavona ka tsorina aminao ry neny fa solafaka zahay e nefa solafaka tsy mifanalabaraka fa efa vonina hiarina sy anarina ny fiainana amin'ny fanambadiana e ka inona mo anaka ny mahasolafaka amin'izany eo solafaka tokoa zay ry neny satria mananjanaka ry neny a mifona ry neny a fa ino ny tia nataonareo anaka eny e efa mananjanaka tokoa noro ry neny nefa mamelahana efa diso zahay ary zanako io very fanambola velona ary noro ianao ngeny mba anneterako e nefa dia ny fitahanao anaka sy naposika ry noro neny tahaky ninona zao ny fahafahambaraka tsarovy anaka fa kamboty angenao e aiza no ale atsika indrisy ry andriamanitro mamelary eo mamelary ahy disony ahy e nefa kosa tokony omeko anao fa tsy hanala-baraka anao zahay zany mihitsy ry neny tsy hanala-baraka anao zay efa nilazaiko anao tere aloha hoe vonina ireo so mifanambadiany zay ry neny ka aza mataotra an'izany fahafambaraka zany ary mba hitandona ny voninahitrareo ray aman-dreny mihitsy angeny mahatonga an'izany ka dia mangataka tsodrano aminao zay fa aza raha nalahelo rery neny a efa mbiakoditra tokoa zao ka tsy misy aza atao fa tsy miroso amin'ny fanatanterahana ny raharanay ry neny fa mba tsofo rano a olon-dehibe nareo anaka ka mahalala izay ataonareo efa nataonareo moa le izy ka dia sy maintsy zakainy izay vokany neny a indrisy rery lanitro neny a aza raha nalahelo ry neny a menatra tokoa zay nefa atahoana moa fa izao angamba lalana anatanteran'andriamanitra ny fikasanay e ary io koa angamba ny fitsapana ny tena fifankatiavanay ka dia apetraka amin'andriamanitra io ry neny a toky nefa nomenay ianao a fa hifankaty ary efa mifankaty hatramin'izay zay ka mba horere anareo ray aman-dreny ny tena tanterahanay ary ny an'ny angatahako a dia mitsodrano avy aminao ry neny fa zay no mba tena zava-dehibe aminay fa dia tsofranso mahatsara zay ho tonga sokoa le menaky ny ainay e eny anaka fa matoky ianareo ah
ka dia ho todo soange ny fikasanareo Misaotra Reneny. ary ho tonga soa koa any le vahiny kely izay tsy manatsiny Izany indrindra. ho irin'olona ny anareo fa tsy haniry olona Misaotra tompoko. ho tokantrano anjakan'ny fakatiavana iray fo iray saina Izany indrindra. ho fenony fiadanan'ny tompo ary ho fato ny isarahanareo Faniriana indrindra izany Reneny. misaotra roneny malala misaotro soatranaka tsy isy ho raraka tany anasany anatra sy tsodranonao zany enganenao ka ho lava andro a ka ho tratra ny zavikelinao koa Izany mihitsy Reneny. zany Ho avy tsy ely izany fa ianao ny irinao ela velily. zany Angatadalana Reneny fa ifampidinika izay sinoro dia irosony raharaha. Misaotra anao amin'ny fandraisanao ateto ary netezanao ny hainony resaka. Andriamanitra ny Reneny hanome anao tombon'andro sy fahasalamana. engany anaka ka tsy ho azo sapona ny fikasanareo fa andana ronoro amboarina sakafo a Aza misahira nareo fa oka le ho zokony aoriny. nga kosa jaona tsy inona ny eno a sady anana koa moa ny loka anaiky angamba tsy ho tianao a Fa nga kosa izany midika hoe tsy ihinana ronoro a. Ary soa ary fa sao dia malahelo noro e. Be vazivaizany noro io Reneny e. iza kosa moanaka ny mahita fa sao dia tsy tia anana ianao ko Dray ampitiavana no androsonareo an'izany a ka hoanina amin'ny fakasitrahana tanteraka sy fitiavana Reneny a. tokantrano manano tena ry anaka ka ny fiononana ny mameno azy eo ary ao ary ravetra rivo jauna mastoa Misaotra re raha matonoro. Tena voky ary izy mianaka fa zany a tonga amin'le hoe tany navokisana tsy toeran'ely e. Ka ohatry ny andao anareo aloha fa efa arivariva ihany ny andro a. eny ary anaka fa omendalana ianao Misaotra indrindra. eny amin'ny teninao Nefa dia ihany lasa teo indray koa a. hoe ny andro ty efa arifa iza koa nefa ny mihinana ny jauna eo e Na izany azy fa angamo dia hoe misy mihinana fa ny akoho azangeo ny malala mody ry zareo e. mahalala mody a Tena zany. maika nisaraka amikeriko jauna Iza zany kosa ai nefa ariva kosa ronoro ny andro Tena a zany mihitsy ry Reneny. velao izy odika Mbola tsy saraka aminao ary no fa aza maika anao a. Tena mbola tsy saraka mihitsy eny tsika. ary andao ary aterika any ambavady e Ndao ary misaotra. bavavazy aloha Velominy eny a. veloma indrindra anaka Velomo. Dia izay zany ny amin'ny lary jauna. Miomana fa ho ray mpianakaviana amin'izay saingy sambatra kosa aloha izany azy satria tsy ela dia hitrotro n'ilay menaky ny ainay sinoro. ha fa anga mafy be ny kapoka tany ry zandrony dia mitanondrika izy tahaka izao Ay vise. Faly sahirana takany akoho kely tsy paza-potsim-bary ary se. fa hony ha Faly fa ho tanteraka ny fanambadiana sinoro. zany a Sahirana koa fa hona hanomboka hiatrika didy mavesatra ary se a. atre fa nanaona ny fionana tany mino kosa angamba varaikitro Nilamina tsara aloha ny tany. Tsy saroto misy raha matora sendra rehefa nazavaina taminy fa vonona hivatsy izay sinoro. Mana-tanteraka azy sisa no andrasana e. Dia izay. ka dia arabaina sady ary rasea Misaotra indrindra. ho tonga soa ny vahiny ary maharetatra amin'ny farany Eny mankasitraka ary misaotra ny se amin'ny firarintso. Dia efa miomana koa zany se fa ise no voavilavila tsy maintsy vilavilainay mihitsy. vonona foana ary jauna Ay. aza misalasala raha misy ilana fa hono a fa nga hony dia efa akaiky izy zao e Tsy hoe akaiky fa mba mampiomana fotsiny ary se zay fa efa mivaly zao e. Dia hiatrika ny asa indray aloha. ay mandeha tokoa ny fotoana zany Tena zany mihitsy. andao ary amanaraka toy izy ananotafa a Ndao ary. Honarinoro. Ahoana izy neny no nilasa? ineny aloha tsy de maninona e Fa fa hitako faly iry izy aloha e zany. ary nidera ny fahendrenao ny izy fa nataony le nitoravololona ho ahy e Nentoravololona. le miasa ao amin'ny fitsarana ho any tena mahatsiravina Tsy sy ravina ahoana inona ny idirany nentoravololona. Fa nga moa efa nambaranareo tamin'ny sady. raha voalasa ianao a de tonga atao aminay izy
namaga neny no modina tongavany tao hoe kanjo inona ho ianao fa inona avy ny zavatra ny lazay ny zava-doza zava-doza hoany lozina tonga atao izy anao resaka hoe savaranonando savaranonando fa misy zazalahony miara-miasa amin'izay hony mba manam-paniriana ny anambady ahy hoe dia ahoana ozy nareo sineny keloka tsy nahita mbara aloha izay mianaka dia ahoana ny hevitra ao amin'izany ronoro dia nambarako taminy fa efa misy olona ny tiavy ka tsy afaka ny andisy fanantenana azy intsony izay ny lazaiko azy tesitra be izy tsy hitanao vava zany nataony zany vava zany lazay no fa nalabaraka azy no zay sineny fa maninona ary dia nifara tamin'ny famaliny izy sineny nke ny resaka ono efa fantatrao angao zazalahy io eny fantatro tsara aloha i olona io saingy fantatro koa fa olona mahaditra be sady mamilava izay ary tsy misainky mihitsy aloha nitean'izany jona zany mizany mihitsy satria efa nomeko anao eny foko sy ny fitiavaka tsy mila olo-kafantsony any ahy ono tsy andravany fihavananareo ve zany fandavanao azy zany ka raha izay moa no mahasoa antsika dia tsy mampaninina azy zay ataony fa efa ianao intiako matoky ianao any ery jone ary za ndray aloha aza manany ronono fa tokapotaka ny siny ka tsy misaina fatsana rano misaotra ry jona efa ianao no nitiaviko ka tsy misy asolokanao mihitsy misaotra anao raha avako fa izaho koa ane tsy isaina afa-tsy ianao mahazo mandrivo ny vato anao ronoro anao mandrakizay ny fitiavako ronoro sambatra ry jona manana anao rovolana zao no naterahany vavikely ny zanakay lala fetroriry no nataona ianarana mahafatifaty kely ery nijery azy any rato tandrakely ambony maso mitovy amin'iny noro tsy antoko zay ravana no tsy azy mianaka any an-trano neny moa dia nanaraka ary mipetraka any aminay mahatsiaro sambatra ery izy zay efa mianaka kely i nary any an-dahanyoro no tonga mamango foana rehefa mba tsy miasa iny ary indray andro tsy tokony atao batisa amin'izay very jony lala sa marina mihitsy zany sady mba tiako vitalohan'ny andehanako le hoe za io fanany an-tanarivo zay batisa zay efa niteny an'izany ihany manko ny direkteur anay fangamo misy zany fifanazany eno anokatra toeram-piasana ry any fianaratsony izy ka telo menada zay no efa nivinavinainy tantanany tranombarotra io nefa tsy maintsy miofana aloha ony mba hay tsara ny fitantanana dia ahoana zany jona efa voalamiko daholo ny amintsika ronoro zao fitaina aloha ny fitsofan-dranony zaza zay aho vao mandeha ary nareo mianaka kosa rehefa aveo mandeha makany fianaratso maka ny kopianao ary mitaditra ny ipetrahantsika ka raha vao milamina ny any dia midina atao eto ambositra ny soratra sy ny fananganako ny lalakely dia mody any fianaratsotsika miaraka amin'eny fa rovina moa nareo no andeha mbola afaka raha ivolanany hoany miandro fiverenany nga lehibe ny avy any an-dafy eny ka tsy tokony ho any amin'ny pastera ve zany ilazany amin'ny olala iny amomazay batisa ahoana rehefa mba malalaka iny ianao dia aza everiko fa mety ny hoe mandeha mitsangatsangana any tsika telo mianaka dia makeny amin'ny pastera eny ary arona ny akanjony moa ahoana zany raha vao mandray vola raha pitsode mihetsyentsika ronoro sady mbola hividy anao koa ny tena efa voapetrapetraka jona daholo eny izy zany miezaka mihitsy alohany tsy andreraka anao zany keo ny efa voatika inge ronoro dia ny ahasambatra anareo mianaka akohonako nga adininao zany no tena tanjoko misaotra ry jona malalako tena sambatra zahay fa rovina ontsika andao nangy ary jona mbola miandry nga lehibe ono se sady za koa ane tsy mbola maika hoany loatra se tsy maika amin'izany fa ahoana ka mbola mikasanao batisa ny lalakely zay se ay atao nge zany tena tsara kosa zany
ary ny raranga efa mpanomanana zany mihitsy zao sady hitasy efa nentimanana amin'izany koa mbola homanina tsy mahitsy bebe mihitsy dia miraroso tsy ho azo sampona rysea misaotra indrindra fatandre maro zay atao vatona tsinjasana ka ho adinoina se indray ve de ho adiny se mihitsy ny voalohany amin'ny zavatra rehetra eny namana tsy azo adinoina dia misaotra rjo vita somatsara vadisany lala tsotra ny natanterahana azy ay ve jao efa tonga ato an-trano zay ny mbola niandre nenina natitra zaitra sady avy nandanjany lala koa nde zay teo dia ahoana rse efa mba nitombo ihany vika laratsykely io tena mitombo be mihitsy sady matanjaka salama tsara fa nono koa no mila tso ampy dia ina ono no tokony atao amin'izany ronoro dia hoe ampiana ronono velona hony fa tsy maninona hoe rasazy zany zany tsy maninona hony dia jereny se koa nge reo ny sarytsika tamin'ny batisa le tsika telo mianaka io no nataoko anankiroa indray metiko rehefa mandeha fa nindray kosa mijanona ho anareo mba ataoko solonareo any lavitrandro se fa angahantenareo ry jaona ono andeha nganareo oy ka tsy anginy eto hoe zay ry jaona raha lasa ianao nareo veryneny telo aza dia zary dia ianareo indray ve no angina zao ronoro tonga malo ny directeur anay ka asainy miakadraingana ho any amin'ny lehibenay ihany dia ianareo telo mianaka koa fa mba miomakoa ihany efa miomana mihitsy fa raha voalasa dia mandeha koa nareo dia ahoana zany ry jaona ka dia ahoana reny efa afatra nataoko reny se tsy ela koa anie zay no andro se telo volana monja zany very jaona dia tsy ela re zany ronoro fa mahireza ronoro fa soantsika zany ny fitiavana no ampioren'ny mafy ampony se ary ny zazakely tandremy tsara eny dia samy anaka ho ten'andriamanitra daholy fitahina daholy inge zany rehetrarehetra zany mihitsy rineny efa raha ivolana zay zay tongavako teto an-tananarivo tohatra ny misy zavatra mandindona foana amin'ny alina tsy fantatro hoe iny indray andro ato ve zany rehefa tsarivo jaona zany to za mihitsy no izy ity misy taratasy maika eo mba sy ny avy kely azafady ao ary eto izay ary fa misaotra anao koa inona ary ty taratasy maika ity ary tsy soratron'orana izy zany raha so jerena jaona mahireza mahaiza miona maty von'ny accident noro andriamanitro efa voalevina fa tsy azo nandrasana andriamanitro dia ahoana ny zanako ny zazakely tsy maninona fa ineniny mbola any amin'ny hopitaly andrekakeo mbola any amin'ny hopitaly neny fa mbola tsy mahatsiary tena amboariny ny saina fa lahatra zao mahireza ry jaona hoy ranary zotanao veloma maika andriamanitro jaona fa manino se ary taratasy sinony ty ndraso io jerena maty voany accident lozy inony ty maty noro andraso aloha ovonjeny jaona hoe jaona aiza laly aiza mivadika aiza zanako alose jera olona jeo asa mbola mihetsika be se fa somany manino koa aloha jaona aiza zany fa maninona tsy manino se fa taitra fotsiny fa ahoana ity misy rano sotroy aloha fa aiza laly aiza zanako maty noro fano mato anoro aiza ny tany alehako rysy okizay oa ary nenikeo nanahoana rysy
mahiresa jona inona dollar se zany a inony zany a jona mahaiza mionona fa zao ny lahatra mipetraka an'andriamanitra ny fiainana tsy zaka korofano a de aizany zanako zany zao tsy mbola fantatra izay misy azy fa atanjao aloha ny sainy zany eny misotra ny se ihany fa za kosa aloha de tsy maintsy midina ny ambositra miaraka tsika roa eny hiaraka tsy zao de zao ihany eno a itady ana zanako a mandana se raisony directeur fa za apirina ny entana aloha zany eny ary fa lasa zao jona alaminy ihany ny sainy se fa tsy avytana zavatra kory ny fikirotanany lasa eny mafy loatra ny fikaponao andriamanitra fa de inona loatra reny raha tsy vitako no ampitondrainao hazo fijaliana mahavesitra tahaka zao ah mbola tsy nalaza akory ve ny ravina ninanana indrisy arina zanako zay mba haizy mila tsy ho zakako mihitsy zany fiainana zany ka ono arserinary fa inona zao fahavoazana ty ambositra zao fa de inona ny ratsy nataonay de mbola vo mitsimoka ny fiainanay de efa nilaingosana sahady ary ono arse aizy lalakely zao vo vita ny fandevenana noro satria tsy azo nandrasana mihitsy fa potika ny lohany voatery nalevina any am-pasambahiny any fianaratsoa fa tsy azo nentina taty zany ny vola koa tsy misy taty aminay inenina ampidirina teny amin'ny hôpitaly atambobe fa vo mafy ko de tsy mba nisy fotoana nampandrenesana anay tany an-taninarivo mihitsy ve ry serinary rineny toravololana ny karakara ny fandevenany zany satria izy ko mo voatendry findrany tuleara no iasa de niraisiny atana ny lala ary netiny any aminy zany lasa ny tulara zany zanako lasany izy tampoka loatra ry jona ny fahavozana ka nisaritaka ny loha aza manymetsiny ianao hoe aza manymetsiny afanay zany aza zay sy felana vadika anie no ny andraikitra ny fitsaboana neny teny amin'ny hôpitaly de sotranareo hoe nitazonina mihitsy lala fa tsy netiny ny toravololo le zany ve izy moa iny tsy niteraka iny de tsy azo ndresendahatra mihitsy ka izao ry senary eny ametraka taratasy amse ka any andro any taona rehefa lehibe lala de mba omeo azy miaraka amin'ty tsy sarinay telo mianakity le taratasy soratako azo nse zany fantako fa tena tsy sitrako mihitsy nisaraka aminy saingy mahery noho izany lahatra ry se fa any andro any taona tsy maintsy mbola isy any ny fionanay mianaky ray ny voatiko de ny ahita ny lala raha mbola velonainy zay endry jona misaotra ry se mangataka sika mba samo velonaina ary ny afatra napetraka ao de hototo saiko fa za matahotra ianao hoe misaotra indrindra ry senary ary ono atao ahoana ny asanao zao hijanona eto sa ho amin'ny fianaratsoa ihany idinany aloha mangy sy hijery ny fasan'noro tsy hijanona any fa tsy maintsy mamita ny fiofanako any an-taninarivo ay tokoa moa ary saika angataka toeraka hafa ihany anefa tapaka ny hevitra fa iverinany any koa tsy lavitra ny noro sady mba akaiky anareo koa efa tany nisy arse de ao ny andrasako ny fionana amin'ny lala zanako ary aty anaiky fa mbola isy fionana ndray andro any matoky arse fa ho tafitanyse ny afatro zany rinary eny matoky isanao ry jona zay fa mandehana ary aloha matory fa efa alina ny andro sady reraka koa ny fijeriko anao zany eny reraka tokoa saingy misaotra ny CBDB ary de tafandrimandro nareo tsika rehetra ataoko ahoana moa ny fahatory nefa miasa mafy ny saiko fa zao anoratra ho an'ny zanako lasy tonga de fahatomboko ho an'ny lala raha fetrarivo zanako malala tiany taratasy rinary mino aho fa tafitanao ny afatro ao koa le sarinay mba anaporofoniny ny tena marina ry se voady ray zay no ataoko de ny tsy maintsy mbola ahitako azy ndray andro any aza matahotra anao ry jona fa tsy maintsy tonga ko any aminy zao raha mbola velona koa ny aiko misaotry ary ambarako aminy fa olona marina sy mahitsy lalana ianao misaotra anary
andriamanitra ny anome andro lavanse mba azony se mamita ny adidina apetraka tamin'ny se dia mbola mamerina ny fisaorako anao ary jaona tsisy isorany fa ono ianao moa zao aizy za nge tsy sarotra hidina ny fianaratsoa aloha avy eo miakatra mamonjy ny fiofanana ny Antananarivo araky ny fahavolazako tamin'ny se reny iverina indray ary tsy ala fianarana intsony fa efizay sy fanosakaizako no voatendry asany zany ao ano amangivangy ny noro amin'ny alalan'ny fasana sisa se ary andreny lalazana koa dia mirary soa anao ary jaona misaotra se zay eto any fa hoaiza moa fa mba tsy toy ihany fa zariny aza matahotra indray an ordinary noro no maty fa nareo kosa mbola velona ao apoko mandrakizay misy misaotra ary jaona misaotra betsaka dia mandra-peo ny jaona veloma indray ary veloma telopolo-taona taty aoriana tafaverina teto Tanindrazana Larasaraty vadiny rehefa navita ny fianarana mpitsabo tany ivelany tonga dia nahazo toerana tao ambositra ny hopitaly lehibe izy mivady rado ny lehibe ny hopitaly lala kosa ny andraikitra fitsaboana ankapobeny efa hoenimbolana izao na tonga avantsika teto ambositra rado nefa dia mbola tsy misy mangirana mihitsy ny ahitana ny dada zay rehetra anontaniana dia milaza ho tsy mahalala azy daholo zany tokoa fa angamo ianao rery no manontany sy manao ny fikarohana na izao aza ane ka mba vakoloko efa ela loatra koa ny fisarahanareo ary ny tena raha dia izy tsy fantatra ao akory tena mba raha tsy fanahy koa alory ny entora vololony tsy nisy nampalalany any momba ny dada sy neny ny any mba nahafantarako azy zao dia le sora-piakonako iny rehefa mba naina makiteny raha ny fahalalako azy zany dia no izany tsy nampafantarina anao mihitsy izy ireo zany angambe diso nefa izy rado fa dada tsy maintsy hitako raha mbola velona voadiko zany anampy avy aloha rado vonina anampy anao ary havako fa aza matahotra misaotra rado andeha aloha fa mila fanaraha-maso ilay mararika ao mampalahelo ahy izy io fa tsy dia misy olona mikarakara loatra fa inona moa ny retina mahazo azy io ry lala areti-po mahazo azy ao dia mila fanaraha-maso akaiky efa maty koa no vadiny nefa izy tsy mba niteraka dia iza ny anarany ry lala raha narson angamby izy teo ohatran'izay fa maninona aloha mahatonga ny lamantany an'izany ka mba lasa fotsiny saika lasa aloha rado eny ary mahazo toa lala nanahoana ianao zay raha dada efa natsiaro salama dokotera fa niarerahana ny mbola mamely misy fanafody atao solon-tsakafo sy mampatanjaka anao andrasy fa omeko fa aza matahotra afaka mividy fanafody ianao raha takatry ny vola kely tahiriko eo dokotera tsy lafo ka mahazo mitsangana amin'izay ny ianao manatanjateny nefa aza mbola mandeha lavitra loatra eny tompoko ary misaotra indrindra amin'ny fikarakarana adidiko zany ka tsy misy saoranao tompoko ilaza kely anao fa ampanateriko eo ny taratasy fanafodinao eny ary tompoko mba tsotra sy tsara fanahy zany raha zanak'olona raha salamireny daholo mpitsabo dia ho salama vetivetiny marary ho tahin'Andriamanitra ny izy ity ho ny taratasy mpanafodinao raha dado misaotra anao tompoko mba anarana efa eniko izy zany sa tanimboanjo ny anarana Rafetrarivo Lala docteur diplômé d'état Rafetrarivo Jaune dia ho anarana mitovy ve mampieritreritra ihany andraso hoe raha mitsidika eo dia ho dinihiko tsara fa tsy maintsy misy hitovizana amin'ny Jaune na inoro raha toka zanany nizay eny dokotera efa azo ny taratasy mpanafodin-dra dada efa nampifidianako olona any dokotera otry ary taovarina be ty ianao mandinika niova nga ny tarehako sa tsy miova akory ka fa ahoany tsy miova akory ny tarehinao fa ny fahatsoranao dokotera ny mahafinaritra sambatra ndray aman-drenao manana anao
tena misy itovizana amin'oro ty zazavavy ty. Tena laseritreritra be ny radady zany matsiaro zavatra nga ianao. Tsy fa mba lasa fotsiny eritreritra dokotera. Iloza kely ary ianao fa aza be eritreritra mahaiza mandamina ny saina fa izay ny fanafody lehibe asitrana anao aloha afarako le taratasy sara ny an-trano fa tsy mahandro mihitsy ny saiko. Ny endrika dia misy itovizana amin'ny jaune, ny masony dia masony noro, indrindra ilay tandra kely eo ambony maso. Raha mitsika dia miavaka tsara ilay fandangana fanyanyiko an'ny noro rehefa miady izay menada. Andriamanitro, apio omeo hery lalako ny marina. Manahoana ny mararinao ry lala? Efa salama tsara izy ka sady miresaka be ery koa ny izy ao tsara zany. Izay koa no voninahitsika dokotera. Dokotera Mandrosoa ay raha dada ihany. Eny tompoko. Efa matanjaka tsara kosa kaiko. Mipetra ianao inona no ilainao? Miala tsiny dokotera fa somary manelingelina anao. Tsy misy tsiny akory ka fa inona aloha ny antsondianao Zao raha nijery le taratasy mpanafodiny menao iny dokotera dia taitra. Ary lasa ny eritreritro. Tena gaga be mihitsy nahita ilay anaranao nisy olona nametraka afatra tamiko mantsy taloha ela be. Asa 20 taona mahery ngam'izay. Raha tsy diso ny fitadiako. Dia maninona? Raha fetra Rivo Jaune no anarany. Nanambady teto Ambositra izy. Anabaviko io vadiny io. Ary niasa teto izy tamin'izany tao amin'ny tranombarotra Asina. Ahoana tsara hoe tompoko? Aza mbola tapahanao aloha ny teniko dokotera. Raha nahary malala noro no anaran'io anabaviko io. Maty voan'ny accident tany Fianaratsoa izy ary nalevina any. Niteraka vavy ra izy mivady. Saingy nentin'ilay raha vavindreninay tany Tuliara fa voatendry nifindra ny asa tany izy ary tsy hitanay intsony hatramin'izao. Ohatray, zavy ahoana tsara hoe radada dia ahoana ny toy ny asa voatsary? Ity anaka ny taratasy sy ny sarin'izy ireo. Voateraka 2 volana anga le zaza tamin'io. Natao batisa ary ao ny sarin'izy telo mianaka ka ilay anaranao dokotera no nalasa ny saiko mafy. Tovy loatra manko ka tsy mandry ny eritreritro fa somba mety ho tafitako ny afatra napetraka tamiko. Ianao koa moa dokotera misy itovizana be amin'ilay anabaviko. Andraso eo vakiako ty taratasy ty. Andrafetra Rivolala zanako malala. Manoratra n'ity taratasy ty anaka mba hanapofoko ny fitiavako izay mbola tsy maty fa miredareda tompoko ary hampalalako anao fa tiako ny reo mianaka. Raha mifankahita soamantsara ianao sy dadatoranary ny ray andro any dia ho tantarainy aminao ny momba antsika. Ka amin'izay fotoan'izay dia tsy hanymetsy ny ahy ianao. Iny reo sarintsika taminao vita batisa ampiarahako amin'ity taratasy ty ho vavolombelony ny fitiavako anareo mianaka ary ho porofo mivaingana asehontsika indray andro any fa raha misy ny fionana izay mbola tsy maty kompoko ny fanantenana. Mirary fahendrena sy fiainana sambatra ho anao. Dia izay anaka fa tehirizy tsara reo ary manana fanantenana fa tsy maintsy mbola eo sika mianaka. Hoy dada Rafetra Rivo Jaune mbola manantena fionana veloma. Fa manina ianao dokotera no mitomany fa nga misy fantatrao ny amin'io tantara io. Mampalahelo loatra ny tantara izany ra dada. Ary efa elany eny karoako olona karoka olona afaka hitantara amiko saingy tsy nahita raha tsy androany. Dia ianao izay ny ran'Andriamanitra. Aiza ny mety hatako izay olona izay? Raha izy ny ala farany teto Ambositra dokotera dia hoe hiasan'ny Fianaratsoa. Tsy fantatra nefa raha mbola mety ho any izy fa tsy nanoratra tamiko intsony izy efa ho taona maro izany. Fa hono vonona ve ianao ra dada raha toa ka entina ihany mba hikariko an'io olona io?
zay volalany dia rasinay ho adia dia ary ianao dia tsy hisaraka aminay fa tsy maintsy tavaverina eto ambositra ihany. Fa dia inona loatra dokotera ny mahatonga anao hitady olona io? Fantatronga izy io raha ny amiko aloha dia vonina efa nametrahana hafatra saingy ahoana radada, misy mampananao anga? Eny dokotera, ny fahasalamako. Ay, tompona ndraikitra amin'izany ny tenako e, ny tenako izay mitsabo sy mahalala ny aretinao. Tsy misy tokony hampanahanao zany. Zava-dehibe eo amin'ny fiainako ny fahitany olona io ka tsy maintsy karoako amin'ny fomba rehetra. Fa ianao nga dokotera no zanany? Mbola tsy fantatra izany radada, fa rehefa hitako izy dia izay manamarina na hotsiana hoeny. Mety tsy ho diso ve dokotera ny eritreritra? Asa radadako, fa ny fahitako azy no anamarina na tsy ny eritreritrao. Iresaka mivadiko alohany io dia hiaingo sika fa miomany ianao Ieny ary tompoko. Ilozako ianao dokotera. Andao ary radada. Mbola be asa nga ianao rado Tsika tsy be asa trony ahako sady fa miandry anao andehodiny hoe zary lala fa ahoana kay misy inona fa misy inona ry lala ary to bongo maso be ianao zany fa nga ianao mitomany tany ampiasana tandry lala. Indre io vakio ty taratasy ty rado taratasy ny dada sy ny sarinay telo mianaka fahiny ty. Taiza nahitanao an'ity ry lala? Tany amin'le radada marariko ry rado Izy no anadahan'enina metrahany dada afatra fony izy hiala teto ambositra. Mino fa mbola any dady. Efa nanindro mandray ry lala ny marary raha iny ary nananeritreritra ny tanazy rehefa salama tsara izy dia mba ahoana ozy taminao? Tsy mbola nilaza taminy fa ningavy azy kosa mba hiaraka amintsika amin'ny fianaratsoa dia nanaiky izy. Ay, tena mahagaga ry lala ny fitonan'Andriamanitra ka tena tsy namposika. Rado andesika rapitsy maraina vonina aloha ve ianao Inona mory lala anao isakanahako amin'izany? Taona maro ny efa nikasana izany ka tsy aleo velesina mividy amin'ny mafana. Ay, misaotra rado andao ary hodiomany ary radada moa atao hoana? Eto namotany amintsika izy aloha ka fa tatatongantsika ny izy zany andao ary tsy maintsy manontany olona sika zany izay toerana misy tranombarotra io sa tranombarotra lehibe zany ve dia tsisy alaly? Mbola zay ihany zay zany no ataony anarany misy polisy fantatra eto amin'ny komisarety ka aleo anontanitsika kely aloha. Mandaina ary fa hiandry eto anaty fiara eto izay mianaka Eny mahamanina eny no misy an'ilay tranombarotra lehibe ka eny no atontsika ity misy tranombarotra lehibe ka aleo anontaniana aloha. Ato ve tompoko ny tranombarotra asina azafady Tato no izy taloha saingy efa novanao fanantenana izy zao fa hono misy tadiavinareo anga tompoko. Inona no atao anareo? Mba misy olona tadiavinay tompoko ka asa raha mbola eto izy zao. Iza tompoko ny tadiavinareo? Maromaro ihany manko zay no eto ka iza no anarany sa tsy fantatrareo? Rafetra rivo-jaonona tompoko no anarany zay le olona tadiavinay. Ay ngezalahy zany ko mbola tsy eto izy fa nivoaka any ivelany ihany Any ampitan-dranomasina ve? Eto Fianaratsoa ihany ka. Ianao koa raha misy dia efa manahitry Zany ve manambady moa izy io sa Pitovy efa antitra izy efa mahatila ny vadiny ko. Hono raha tsy mahadiso mety ho fantatra ve nafaty ny vadiny? To be fanontaniana ko reto olona reto fa misy inona ary fa inona moa tompoko no ilanareo azy azafady ka tsy misy inona akory fa mikasika ny asany mba misy entana ilainay mantsika asa izy raha afaka mandray anay na tsy? Ka izy mihitsy zany ilainareo raha araky ny fantatro Izay indrindra tompoko fa mbola mety ho elaela nga izy zay. Hitanao ihany madama ny olona tahaka reny rehefa mivoaka dia tsy fantatra mihitsy zay fitombon'ny diny fa mipetraha aloha nareo raha hiandry azy.
avela ato anatin'ny fiaratany zay no miandra azy fa tsy maninona ka. iny eny misy fiara tonga so de izy ary iny raha tsy diso ny fitadidiako dia iny John tsy dia niova firy izy zany a. tena izy ve iny ra dada tena i John iny ry zovady tsy diso ny fijeriko fa i John iny andraso ho anontaniako raha John ve nary ngianoatra ve izy tokory John ary tena tsy niovy ianao zany a. ina raha angatiny vaovao ao mandrosoa efa ela be tokoa zany tsy niaonan'izany ranary a. Misy miaraka amin'ny senga dokotera nitsabo atao amin'ny hôpitaly tao rorsea ka avelany se ao ve maninona raha mpandrosoana izy aty izy androso sady izy koa no tena mitady an'se fa tsy zany fa mitady ahoana rse inona ny mba ilany a ampandrosoa rse fany fa misy vahindrao a mandrosoana nareo tompoko mandrosoa izy ya misodrabetsaka tompoko misoratra ao mahazo toerana nareo tompoko misodrabetsaka tompoko ie ka inona no ataonareo tompoko dokotera nitsabo atao ambositra rsereo ry John nisy zavatra nampiahiahy nefa taminy ka nasehoako azy ny taratasy napetraka se taloha ay ny anaranareo sy dokotera manko dia mitovy fa ny fanampiny ny samihafa lala rafetra rivo no anarany ka tsy mandry ny eritreritro sotransy izy koa no nahita ny sary sy taratasy dia naniry ny ahita ny se efa herinandro anie zao no nivezivezeny teto fianaratsoa vao nahita ty tranombarotra fanantenany ity fa ahoana tsara hoe ranary lala rafetra rivo hoe ny anarany zany ho azafady hoe dokotera le taratasy ary mba aseho iah koa hoe ny karaha-panorinao za azafady indrindra reto tompoko ny zanako marina fa maninona izy vonjory dokotera fa io ny rainareo John fa naninona tampoka tery ty ianao hoe fa ahoana zao hoe fa iza maro nareo hoe iantsona dokotera aikana ve sa tsiry fano dokotera daholo reo manoloana azy ireo ny zanany reo io ny zanak'izy sonorana bavitra zany ve io ny lala rafetra rivo zay nilozan'olo raha mbola kely nianatra tany an-dafy izy ary tafaveriny eto an-tanindrazana ka mikototrany tao amin'ny hôpitaly tao ambositra ny fakahitana telo mianaka narary tao ianao zany no inary Zodany John zay nolazainy hoe nametrahan'ny afatra miala tsiny arinary fa tsy tadidiko se nanao nizy tato raka izy tsy maninona izy ka taitra fotsiny sy faly loatra dia mangina anao lala fa tsy maninona ny akory dady manao any ianao ry dada malalako ry zanako malalako hitako ihany enina tsy maninona anaka fa faly loatra ny foko mahitanao okzay ry John aza sy narany masotsony zao fotoana zao fa fotoana volamena tena fotoana volamena nampionana nareo mianaka zay ny fampitady nandritra ny fotoana maro tena mahagago zao andro an'izao tsy nampoizina mihitsy reto ankizy reto koa moa tsy nilazany marina fa nampitahotra be mihitsy ko miala tsy mibetsaka taminao zay ary misy efana tsy maninona akory fa fomban-javatra zany anaka fitonan'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra John nanahoany se zay manona kokoa ny hafaliana tena tsy hitako rse zay lazako ny hafaliako ry fana nitadiny zanako ka hitako ihany ary tanteraka ny voadiko tsy maty ny fanantenako dia ny hoe ahitany zanako avy tsy ry lala roako avizany zanako zany afianaka tafitako ny afatra ry John sambatra satria tafahoanako ihany nareo mianaka zany mihitsy rysea tsy maninona ntsony dokotera lala raha maty fa vita ny adidiko raha ihany ianoatra ny voadinay mianaka dia ianao nitady ary lala ary zako nitady ianao tsy maty nory fa tahaka an'ireny manatrika an'izao fionatsika izao ihany ry anaka
endry dada voady ray tokoa ny tao am-potsika Izany mihitsy. ka samy nahatanteraka izany sika androany ny tiako tsindriana tsara nefa dia misaotra anao arado a fa raha tsy ianao nanampy ahy dia tsy ho toy izao rehetra izao Misaotra mihitsy ry sia. tsy adiniko koa ianao ry dadatonary izay tsy nitahiry ny afatra inona dia tao amin'ny sarotra aza no ny aonantsika dia fitondran'Andriamanitra daholo izany Izany mihitsy. ary lalana hatanterahana ny voady ray misaotra an'Andriamanitra ny tena fa mbola nomeny fahasalamana nahazokina natotoso izao adidy lehibe izao e. Ary misaotra anareo mianaka koa fa samy mitahiry ny voadiny avy. Tsisy fisaorana ry sia. Misaotra ny siary fana fa tena sakaiza nahatoky any jaona tokoa se ka tsy nanary azy Tena hatramin'izay. izany. Tsy isaorana ka. Andriamanitra ny hitay anse. Tena feno ny hafaliko androandro zareo ho marika izany sia ndeha katony ny tsenantsika. Akatsy Asa mody daholo ny mpiasa rehetra fa Ay. tsika menakavy kosa hiaraka mango ny fahasan'ny noro e. Ary avy eo dia ho any amin'ny hotely hiaraka misakafotsika. Andao anaka fahitadany miantoka ny lany rehetra anio e ary mbola mamerina fisaorana siarina fa tsy niteliko afatra sia. Matahotra ny obekibo jaona. Andao ary. andao ary Avy tatanako nareo rady sy lala. Avy anaka. Ndao tata. Niarahanareo tamin'ny Radio Madagasikara teo voady iray nosoratany Justin Kotoalso nandrenesanareo any Noro, Emy Niony, Valson Ralala, Lala Zoary Setra Ulik, nandray feo Norbert Rakotorso, Nana Totosa Ulik Andriamanantena.